La 4G Batelma vous présente Nivavo. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Ajainao fampalalamavao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. ny fampalalam-baovao hoarainao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Pentanana roa avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga no nametraka requête afin d'interprétation ny lidina avoaka ny HCC tamin'ny zoma fahadimy amby roapolo ny volana may lasa teo momba ny fanendrena ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa iraisana sy ny tsy fisian'ny fifanarahana politika folo andro tao aorianany voan'io didy io. Niompana tamin'izay mety ho firafitry ny gouvernementa vaovao ny resaka teny amikanjany 13 May tamin'ity androany ity. Sy enkena intsony ho ireo solomavoaka ho an'ny fanovana ny iverenan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa teo aloha. Tonga niona tamin'ny vahoaka ny 13 May tamin'ity androany ity ny colonel Lilson René de Roland naneo ny fisaoran'ny vahoaka malagasy izy ary nanamafy ihany koa fa tsy tokony isy ministra HVM intsony eo amin'ivon'ny gouvernementa izay hitsangana io. Ho tanterahana rapitso sabotsy ny andro fahatelo ny championnat de sport paralympique saison 2018 amin'ny faritra Analamanga. Etsika ara-panatanjahantena maro no hita ao amin'ny gymnase gouvernement Masina. Maresaka iraisam-pirenena manomboka androany any Quebec ny fionana an-tampony ireo firenena fito matanjaka indrina maneran-tany na ny sommet du G7 nanambara ampahibe masy Frantsa sy Canada fa tsy anaiky ho lembena ny firenena Amerikanina. Nandindreo arahanao afaka fotoana foy. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidianay ny tokantranonao amin'ny ity alina ity. Fotoana ny vaovao eto amin'ny Golo TV. Nanombotsika ny vaovao aza dehibe ny tanàna roa avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga no nametraka requête afin d'interprétation ny didina avoaka ny HCC tamin'ny zoma fahadimy amby roapolo ny volana may lasa teo momba ny fanendrena ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa iraisana sy ny tsy fisian'ny fifanarahana politika folo andro taorian'ny voany izay didy izay fanedina Arson Nayandry. Nametraka fitarainana arahina fangatahana fanampim-panazavana ny didina avoaka ny HCC laharana fahavalo ambin'ny folo tsipika HCC/D3 tamin'ny zoma fahadimy amby roapolo may lasa teo ny momba ny andian'ny fahaefatra ambin'ny folo amin'io didy io ny amin'ny tsy fisian'ny fifanarahana politika mazavatra amin'izao tamin'ny alalan'ireo be ny tanàna ny miisa roa ny antoko malagasy miara-miainga io maraina io tetsy Ambohidahy. Nambaran'ny antoko malagasy miara-miainga mazava tao anatin'io fitarainana io ny tantaran'ny tolom-bahoaka niainga tamin'ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny nandanianareo volavolan-dalam-pifidianana misa telo teny amin'ny anteny miram-pirenena ny talata fahatelo aprily lasa teo ka nahatonga ny vahoaka sy ireo solombavam-bahoaka misa telo amby fitopolo nidina teny amin'ny kianjan'ny 13 May ny sabotsy faha 1 amby roapolo aprily ny apanga ampabe maso ny fisian'ny kolokolo tamin'ny fandaniana ireo volavolan-dalam-pifidianana ireo. Mpikambana ao anatin'ireo solombavam-bahoaka ny taky ny fanajana ny fanarahan-dalàna izay nomena anarana ho solombavam-bahoaka ny fanovana ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny vondrona politika malagasy miara-miainga izay nametraka fitoriana ihany koa ny filoham-pirenena Rajaonaramampyanina Hery noho ny tsy nanajany andian'ny faha 17% amin'ny lalam-panorenana. Vokatry io fitoriana napetraky ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana io dia namoaka iny didy laharana fahavalo ambin'ny folo tsipika HCC/D3 tamin'ny zoma fahadimy amby roapolo may lasa iny ny HCC ho famahana ny krizy politika vokatry io tsy fanarahana ny lalam-panorenana nataon'ny filoham-pirenena io. Noho izany, ny antoko malagasy miara-miainga dia milaza fa ny andian'ny fahafito amin'io didy io dia milaza fa ny filohan'ny repoblika dia manendry ireo ministry ny fiandrianam-pirenena araka ny fototry ny fitsinjaran-toerana ny arahany tamin'ny hery politika.
ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny fanapahana larana faraky ambe folo tsipika CES tamin'ny 1 febroary 2024 izay maneho mazava ny antoko politika na vondrona politika na lany solombavambahoaka tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany tamin'ny taona 2024. Araka io fanapahan'io dia toy izao ireo antoko politika na vondrona politika na lany solombavambahoaka tamin'izany fifidianana farany izany: Mapara 770, TIM 740, VPMMM 540, Iaraka Isika 10, Leader Fanilo 10, Antoko Maitso 2, Sambo ny fiaran'ny Noe 2. Ny Mapara, TIM, VPMMM, Iaraka Isika ary ny Antoko Maitso no nandrafitra ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana, miampy ireo tsy miankina izay afaka mandrafitra tsara ny maro anisa eny amin'ny anteny miram-pirenena. Noho ny tsy fisian'ny kandida ho solombavambahoaka avy amin'ny antoko HVM dia tsy tafiditra ao amin'ny fanapahana larana faraky ambe folo tsipika CES tamin'ny 9 febroary 2024 io ny antoko HVM. Araka izany, noho ny tsy fisiana fifanarahana politika izay tokony ho mpandray anjara tamin'izany ny VPMMM, raha nisy ny mihevitra fa tokony hampiarina avy hatrany ny voalazan'ny andian'ny 14 amin'ilay didilarana 12 tsipika HCC/D3 tamin'ny zoma 15 Mei iny. Mangataka fanampanazavana amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa ny VPMMM amin'ny andian'ny 4 sy 7 ary ny andian'ny 13 sy 14 amin'io didio. Natao izao fitarainana sy fangataham-panazavana eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izao dia ho fampanajana hatrany izay voalazan'ny lalàna, saingy indrisy fa misy mbola mamilivily sy mikasa andika hatrany amin'izao fotoana izao. Ny odimpoana tamin'izay mety ho firafitry ny gouvernemanta vaovao ny resaka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey tamin'ity androany ity. Tsy enkena intsony ny iverenan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta teo aloha ho ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny tatitra farany natao nandritra ny hetsika fitakena ho an'ny fanovana omaly, androany ny tokony ho eny amin'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, hitaky ny famohan'izy ireo ny vokatry ny fitoriana, ireo solombavambahoaka miisa 770 milaza ho maro anisa. Tsy tanteraka nefa izany. Na izany aza, nampiavaka ny androandroany ny vidinan'ny loholona Lilson Relais de Roland teny an-toerana. Nandritra ny fandraisam-pitenenana tahaka ny mahazatra, ny ompana bebe kokoa tany amin'izay mety ho endriky ny gouvernemanta vaovao ny tatitra. Ireo solombavambahoaka izay nanamafy hatrany fa tsy azo ekena ny fiverenan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta teo aloha ao amin'io gouvernemanta vaovao io. Misy ka tafapetraka eo dia tsy maintsy vetsileto ny anarana satria sao dia tonga surprise any ampiasana any. Aleo fantatrete rano fa zany tonono mpampianatra tao zany eo rasgaretsygasia zany efa nihinana tao koa zany, efa nitsetsitra tao amin'ny tena fampianarana zany. Dia raha vao resaka zany ao KSVM miaka tao dia lalazaiky anao hoe tarara boîte footballeur miakatra mpanao boîte de rose miditra mpanao efa mbola difitry ny alahelo tsokatra dia tonga dao mpanao vato so volamena renonao karinao gantsy tsy afaka hiveriny eto amin'ny 13 Mey. Fa lao hitatsika eto marina hoe sokafy amizay ary le volaniky prime ministre fa hoetreny 13 Mey tonononao tao. Ka raha oana ka tsy mifanaraka amin'ny resahana fona aminao ary dadamanala hoy le feo ifonana satria raha zavatra tokony any alingelina ka hitsetsitra vahoaka mbola karinao ihany. Zany anisan'ny fanovana nangatantsika hoe fanovana olona aloha ary ny olona mba manana le fahaizana no apetraka eo, fa zany mahatonga le manaonao foana, zany le mahatonga manao kolikoly, zany mahatonga le manao tsy fahamarinana. Efa ampy zay, efa be de be ny vitanareo tany aloha tany, efa be de be ny tsy nety, aleo amizay le vahoaka mba hiaina, efa reraka ny vahoaka mahita nareo menakavy eo. Mbola nanamafy hatrany ireo solombavambahoaka fa tompona andraikitra amin'ny tsy fitezan-draharaha sy ny korontana eto amintsika ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena izay fantatra fa hiainga ho an'ny Kanada raha ampitso. Dialina zao ihena koa izy amono ohatrany hoe hitsaitsaika rao mpamosavy avy miasa alina fa andeha ho an'ny Kanada tia adala toa anaty
mbola mitoy ny tolona sy ny fitakiana fanovana ary tsy mifarana raha tsy mivaly ny fitakiana rehetra. misy mieritreritra fa hoe rehefa tavatsangana gouvernemanta dia vita ny tolona eto zay ve mifanarahantsika teto tsy zay no ny fanarahana ny tolona mbola tsy vita ary ireo zay eritreritra hiditra ao anaty gouvernemanta tsy maintsy manohy ny tolona zay zavatra takitsika teto ny tsy azo adiny dia hoe ny ady mikolokolo aloha tsy maintsy atao naiza na any amin'ny teny meram-pirenena io na any amin'ny ministera isan-karazany any io na any amin'ny sehatra rehetrarehetra tsy maintsy ataotsika satria zay no voalohany nitsanganantsika teto. Maro za sa tsy marina atsangany ny tananareo zay manaiky an'izay aloha tsika rehetra vonona iady mikolokolo ny faharoa dia oky izay ny fanitsakitsahana ny lalam-panoherana sy ny didi-pitsarana. Eny amin'ny kianjany 13 mehatrany araka izany no ifamotona ireo solombavambahoaka sy ireo vahoaka mitaky ny fanovana rahampitso. Ezahana hanomboka amin'ny 10 ora maraina izany raha ny fanazavana fa tsy ny amin'ny atoandro tahaka ny hita tao anatin'izay herinandro izay. Mijanona eny amin'ny kianjany 13 Mey sika dia tonga ny ona tamin'ny vahoaka teny an-toerana tamin'ny ity androany tiany colonel Lilson René de Roland naneo ny fisaorana ny vahoaka malagasy izy ary nanamafy ihany koa fa tsy tokony izy minisitra HVM intsony amin'izao gouvernemanta izay hitsangana izao. Teny an-toerana moa Henri Florian. Tamin'ity androany ity no niona tamin'ny vahoaka ny 13 Mey izay mitaky ny fanovana miaraka amin'ireo solombavambahoaka 17 ny colonel Lilson tao anatin'ny hafaliana tanteraka no nandraisany vahoaka ny 13 Mey azy tamin'ity androany ity. Tona teny fisarona ho an'ny rehetra izay nitolona sy ny vahoaka malagasy amin'izao fandresena azony izao izy. Tsy azo enkena intsony ny fanitsakitsahana lalam-panorenana hoy hatrany izy. Misaotra anareo parlementaire 73 député sy ny sénateur namana fa dia ezaka lehibeny nataonareo. Niaritra ny mafy anareo tamin'ny 21 avril tsy mbola nisy lacrymogène mitofaka ohatran'ireny nefana tsy mihemitra anareo. Isaorako manokana alohany andriambavy-lanitra vehivavy izay nitarika na dia mafisalaminy akory azany lacrymogène tsy mba nihemitra zany ramatoa maître Yanitra zany na dia mafisalaminy ahoana ny pobasy fa tsy mba nihemitra zany madame Razana Masoa zany fa nefa nilazainy lalam-panorenana fa ny fanitsakitsahana na lalam-panorenana na ny fanovana amin'ny ampahana io lalam-panorenana io no mahatonga ny krizy siklika, krizy miverimberina eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka raha apetraka ny fanontaniana iza ny tompona andraikitra amin'ny krizy siklika ireo nanitsakitsika lalam-panorenana reo tompolahy. Nanamafy ihany koa izy fa tsy tokony hisy ministra na dia iray azy avy amin'ny fitondrana HVM hipetraka amin'ny gouvernemanta izay hitsangana eo. Nitondrany fanazavana tamin'ny vahoaka ihany koa fa tsy indry ara-politika no nampidirana azy tany am-ponja. Ny ministra ny fiarovana na ny fitsarana zay mandrava ny taniny malagasy ihany no takintsika fa izy rehetrarehetra manontona tsy misy ilena na iray azy verina tompolahy. Rehefa nandinika ny fitsarana mikasika ny tena dia natsapa izy ireo fa tsindry mafy ara-politika viany amin'ny filoham-pirenena no nahatonga an'ireo mpitsara reo nanameloka ny tenako tany amin'ny 2016. Bidon na tena vita tsisy ninonina mihitsy ny tao amin'ilay dossier ka rehefa tonga saina rehefa nahatsapa fa tsy matahotra tsinitsinitsony reo mpitsara dia nanao ny fitsarany amin'ny ara-dalàna. Miandry ny fitsanganan'ny gouvernemanta araka izany rehetra amin'izao fotoana izao. Takiany rehetra hatrany ny tsy iverenan'ireo ministra izay efa nisy teo aloha sy hametranana olona mahafehy tanteraka ny asa
eny anivon'ny ministera tsirairay avy. Tontolon'ny politika izay hatrany dia mahakasika ny fananganana gouvernementa fampiraisana manoloana ny fanambarany sandika samihafa tsy voatery hitombona tanteraka ireo fangatahana ireo raha ny fanazavan'ny pahay lalàna sady mpandinika ny fiainam-pirenena Willy Razafindratovo. Raha tiana marina moa ny sy ny fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena nanamafy ny tenany fa andraikitra politika ny toeran'ny ministra fanampanazavana. N'importe quel ministère zany izy anisy ka azahako zany hoe satria avy ao amin'io ministère io ny voako dia le olona hoe tsy tiako na halako no azoko saziana fa le olona kaikaiky reny za tsy nasazy an'ireny mihitsy ary zay ny misy teto hatramin'izay dia mipetraka ny hoe corporatisme. Ny ministre c'est un décideur politique, ny ministre c'est un décideur au niveau du département misy anazy fa tsy hoe akory pratiquant. Ohatra resaka toe dia hoe ministre ny taovana publique ministre ve hanao lalana ary ambadika ary kandreo sy ny kiloka sy anina ary fa le mpiara-masy manao azy any fa izy manapaka aty ambony aty ka izay olona zay zany tsy hoe voatery ho teknisiany avy amin'ny ministère io fa mahavita anazy mba olona fantatra fa hoe tsy hiangatra masahy hanatanteraka ale hoe tahetam-bahoaka dia hoe tsy misy ambony lalàna zay diso dia diso Tsy azo ekenina intsony ny fanaovana anjorom-bala ny fitakian'ny mpampianatra tato anatin'ny taona maro izao androany namafisiny ireo mpampianatra mitolona tsy hatambarina andrinina fa tsy verina ny fampianarana raha tsy mahafapo ny valin'ny fitakiana Yves Richard. Tsy azo ekena tsy andefeny intsony ny fiverenany fanaovana be-marenina nataon'ny ministra Paul Rabart tamin'ireo fitakian'ny mpampianatra efa ny taonany maro. Amin'izao fitsanganany gouvernemanta vaovao izao miandro fanovana goavana ny mpampianatra ary mitaky ny famahana ny fitakiana samihafa. Namafisina izy ireo androany fa mbola hiato ny fampianarana raha tsy mahafapo ny valin'ny fitakiana. Ho anay mpanabe mitolona eto Tambarinandriana dia efa napetraka tamin'Andriamatoa Premier Ministre hoe zavatra roa. Voalohany aloha dia revendication sociale. Mikasika an'ireo revendication sociale ireo zany dia takinay ny fanatanterahana ny fampanantenana makasika ny indemnité manokana ho an'ny mpampianatra le 100 000 ariary efa mifanarahana. Misy koa ny zavatra vao takinay le 100 000 ariary isaky ny rubrique indemnité de cré, indemnité de logement, indemnité de risque, indemnité de fonction 100 000 ariary avy. Ka tsika izao miandro ny gouvernemanta dia efa miomana zany zay ministre ho avy eo amaly an'ireo rehefa tsy voavaly ireo dia mazava ho azy fa sarotsarotra ny fomba hidian-kevitra. Tsisy sekoly misokatra eo raha tsy mifanazava mazava tsara amin'Andriamatoa ministre vaovao izay ho avy eo na ramatoa ministre vaovao. Mahakasika ny ayay ny ray aman-dreniny amin'ny siny ny taona fotsy ny fanafoanana ny fanadina amin'ny mpanjakana sy ny maro hafa nanome tokony ray aman-dreniny mpianatra androany ny mpampianatra mitaky ny fanovana fa hiverina amin'ny laony ny fampianarana ao arian'ny fitakiana ary tsy maintsy hovitaina araka ny tokony ho izy ny programa ny mpampianarana. Fantatray ny ayahan'ny ray aman-dreny zay ireo dia ray aman-dreny. Zao teneniko anareo misaotra ny fanjakana natao 12 volana ny année scolaire. Tokony 6 volana dia natao 12 volana. Asa nefa anio manjareo izy grevy. Mbola tsy tara ary volony zay no ratirapazy. Ampanao kory maimaimpona. Any anjehana an'izao fataran'izao. Azo atao tsara ny mamala ny fitakian'ny mpampianatra araka ny fanazavana. Ny tsy finiavan'ny ministra Paul Rabart sy ny manodidina azy iroso amin'ny fifampiresahana ny olana hatramin'izay. Olona mahay mihaino ny etaeta sy ny marary ny mpampianatra arak'izany no andrasana izy ireo hitantana ny ministera tsy hiverena ny tranga toy izao. Miverina indray ny resaka bomba omaly tokony tamin'ny efatrora sy sasany nisy nandrahoana anapoaka bomba tao amin'ny Galerie Smart Tanjombato. Fotoana vitsy taorianan'izay nisy anjo voaray ny mpitantana n'ity toeram-pivarotana ity mandrahona ary mitaky vola 10 tapitrisa ariary. Fanontaniana mipetraka fanakorontanana inina tao entina nafoanana ny fifidianana ho avy izany. Michela Ranarzon.
Nikorotana tao amin'ny galeria Samarta Tanjombato omaly tokony ho tamin'ny 4 ora sy sasany ariva. Antso an-tariby iray no anton'izany izay nilaza fa nisy bomba napetrany ao amin'ny Jumboscor ka raha tsy mahazo vola ny tena dia apokan'izy ireo izany. Raha ny fantatra, vola mitetina 50 tapitrisa ariary izay vola nangatahana izay. Nampandre mpitandro filaminana avy hatrany ireo tompona andraikitra ary navoaka avokoa ireo mpiantsena. Tao aoriana fahatongavan'ny mpitandro ny filaminana fantatra fa mitovitovy amin'ireo bomba fahita hatramin'izay ilay bomba hita, izany hoe nisy tavoahangy, tariby, saingy tsy niafina no tao anatiny fa niariary. Raha ny fanazavana azo, voafehy ihany izay bomba izay. Fanontaniana maromaro no mipetraka manoloana izao toe-draharaha izao. Raha volana vitsy mialoha ny fifidianana kasaina tao eto amin'ny firenena, inona indray no anton'izao fanapohana bomba etseroa izao. Iza no tsy azo tombony amin'ny fikarakarana fifidianana mialohan'ny fotoana. Tombotsoa an'iza ny anakorotana ny olom-pirenena. Raha tsy ahivana fotoana tahaka izao, ny 24 Jona 2024 no nisiana toraka grenady izay nahafatesana olona 2 sy nandratrana olona 10 maro. Mazava tetika iray entina nakorontanana ny rehetra indray izao resaka bomba manomboka miverina izao mba tsy hatongavana any amin'ny fifidianana. Mandidina izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia vaovao voaray ny ariva teo mpandrarava iny iray indray no nisina ka ankeriny tao Tomasina mbola tsy fantatra hatreto momba n'io nisina ankankeriny eo ary mbola tsy fantatra ihany koa mombamomba n'ireo mpankankeriny sy ny antony tonga izay fankanankeriny izay raha ny hita moa dia miverimberina indray tato ato ity resaka fankanankeriny ity sy resaka fanakorotanana ity tahaka an'ilay bomba hitantsika teo iny fomba fanao n'ireo mitady tombotsoa manokana eto amin'ny tany sy ny firenena moa izany izay tsy mitondra vokatsoa ho aniza na ho aniza. Fa ny anozy atsika ny vaovao kosa indray dia mitohy hatrany ny fitakiana ataon'ireo mponina ao amin'ny fokotany Ankadikely Ilafy Antony. Tany maherin'ny 3 hektara lasa no tokana ary taratasy osika moa entin'ireo miady izay tany izay fanendy. Mitohy hatrany ny fitakiana ireo mponina ao amin'ny fokotany Ambohimanjanaka Ankadikely Ilafy Antony. Tany mirefy 3 hektara mahery izay antoka fiveloman'ireo mponina eny amin'ny manodidina sy ireo fianakaviana izay efa nanajary ny tany amin'ny 10 taonany maro izay lasa nolotokana ary tsy mazava ny taratasy. Magaga anefa ny nahazahoana ireo izay milaza ho tompon'ny tany ny taratasy ara-dalàna. Taratasy osoka tanteraka no ampiasain'ireo izay mitady haka ny tany raha ny fanazavana ireo mponina. Nisy ihany koa ny fanakaramana ireo olona teny amin'ny manodidina izay noterena ilaza fa mpamboly eo amin'ny tany. Misy anarin'olona tokana voatontonina amin'ity raharaha ity, misandoka tany sy mibody toy izao hoy ireo mponina. Ato Atsimitsika ato misy cité Masera izay hipetrahana ameny Masera ho an'ny olona sahirana. Vao maraina be zany ireo olona ireo dia fandrohatra ny anavaratra nakao amin'ny tranony Andriamatoa Ravelonan'Osy. Hozaraina voly ireo olona ireo hitsangana vavolombelona hanohana andrakotony Aiviniasy. Ireo olona voakaramy ireo marianay fa vola 5,000 ariary ny karaman'ireo olona ireo hitsangana vavolombelona hanohana andrakotony Aiviniasy. Zareo indray zany milaza fa ho mpamboly an'ity tany ity sy milaza vavolombelona fa andrakotony Aiviniasy marina ny tany. Zay mandeha mangataka ny juridika anay any amin'ny domaine. Dia ny juridika zany tsy mivoaka mihitsy satria hoe very ny bokinay. Tsy hita mihitsy le 60 AU. Mahagaga nefa mivoaka ny juridika ny Tirangata 28 avril tamin'ny fomba ahoana zany ny voan'ny juridikany. Ao zany dia efa misy ve zany ny resaka tsindry vola se hita indray ve le boky dia nisitrika indray amin'izao. Nitondra fanazavana ihany koa ny iray tampo amin'ilay milaza fa ho mpandova ny tany fa tsy lovan'izy ireo io tany io fa taratasy hosoka no ampiasainy ilazany fa lova io tany io. Zany dia iray tampo amin'ny rakotony Aiviniasy. 12 menada zay nateraka ny ray aman-dreninay izy laharana fahavalo. Mbola zandriko izy zany. Raha ohatra nisy io didy miafina hoe voalazany hoe nataon'ny ray aman-dreninay io mbola maro le zokony teo aloha tokony nafantatra n'io zavatra io. Ary izazo mijoro manoloana anareo zao samy mijoro vavolombelona fa tsy nividy tany tao amin'ny toerana io ny ray aman-dreninay. Fa tsy fantako izay nahafantaran'ny rakotony Aiviniasy hoe misy tany ray aman-dreninay eo dia hoe voatokana ho anazy irery. Tsy marina velively zany tompoko fa sahako hijoroana eto fa hosoka ny taratasy ataony. Tsy mitombona velively zany satria fianakaviana eto misy, mpiaramonina misy
raha ohatra nisy zany zavatra zany a afarafarata mba nisy olona anankiray nafantatra hoe nisy tany vidindra Josefa sy raha Serafina tary ambadika tary tsy nisy tompoko ary ny taratasy eo aminay a dia izany no mitana ny taratasy a tsy mahita sompo taratasy kely amin'izany a hoe ao misy taratasy tany vidiny dadanay sy mamanay a natolotra ny Rakotonay Veniasy tsy fantatra ivelively zay piraita-po mariako eto fa tsisy mahafantatra an'izany na iray aza raha alovany avy amin'ny ray aman-dreninay ve tompoko inona ny idirany raha velona nosy a lazay fa manohana azy raha velona nosy hatreto miantso ny fandraisana ndraikitra ireo mponina eny an-toerana kaikian'izy ireo ny tsy hanaovana mizana tandrinila manoloana ny tany izay efa nojarian'izy ireo amam-potoanany maro. Miverina mitrandraka indray ilay orinasa sinoa ao Vohilava Mananjary amin'izao fotoana izao na eo aza ny fanakatonana nataon'ny fanjakana manamafy ny fisian'ny tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena izany ka tsy tokony ekena hoy ny Krado Gaëtan Andriatsilava. Tsy ny fanotofana tany sy ny fanorenana tsy ara-dalàna ihany no nanararaotra ny fitakiana fanovana izay tarihin'ireo solombavambahoaka miisa 770. Miverina mitrandraka ihany koa ny orinasa sinoa ao Vohilava Mananjary izay efa nakaton'ny fanjakana noho ny tsy fananany taratasy mazava sy ny fanoherana ataon'ny mponina any an-toerana. Zava-doza ny fiverenan'ny fitrandrahana any an-toerana hoy ny Kradoi izay nanara-maso akaiky io fitrandrahana tsy ara-dalàna ny Mananjary io. Ny orinasa miverina mitrandraka raha ny fanazavana kanefa no amafisina ny fanasaziana ny Andriamatora Aleva. Mazava ho azy aloha fa tena zava-doza ny fahitanay an'le fiverenan'le fitrandrahana satria voalohany indrindra aloha hita fa tena manara-oatra ny tsy filaminana eto amin'ny firenena le mpitrandraka dia mihevitra fa mahazo manao zay tiany atao fa ny tena mampalahelo amin'le izy ary zay nefa natahoranay nanaovanay fanambarana tamin'ny 17 volana May momba n'le hoe tena tsy tokony namafisy ny cour d'appel mihitsy le fanamelohana ny Raleva Araka izany mangataka amin'ny tompon'andraikitra mahefa izy ireo mba hijery fotony ny zava-misy any an-toerana ary anakatona ny fitrandrahana. Manome vahana ny tsy maty manota eto amintsika ny tranga tahaka izao ka tsy ekena intsony indrindra amin'izao fotoana fitakiana fanovana izao. Manoloana amin'ny fitrandrahana aloha dia averimberinay indray ny zavatra efa lazaina efa hatramin'ny ela mahakasika an'io fitrandrahana io tsy ny fitrandrahana ataon'ny orinasa sinoa io zay efa fantatra fa tsy ara-dalàna ary efa namoahany fitondram-panjakana didy mba hanakatonana azy tsy momba an'io ihany fa momba ny fitrandrahana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia rehefa mba misy olona mba miaro ny taniny sy ny antom-pivelomany eo anatrehan'ireny fitrandrahana ireny dia aza le olona indray no saziana sy omena sazy miantona ohatran'ireny nefa le orinasa sady mandika lalàna no hita fa tsy niraharaha mihitsy zay didim-pitondrana navoaka ireny indray no ohatran'ny arovana. Ny Kradoi sy ny CNIDH ary ireo mpiaron'ny zon'olombelona na eto Madagasikara na any ivelany dia manamafy hatrany fa tsy ekena ny fanaovana tsindrazolena amin'ny madinika. Mangataka ary manamafy ihany koa izy ireo ny hanafanana ny sazy miantona izay nomena ny Raleva avy ao Mananjary. Mialohan'ny ahitantsika ny mahakasika ny fanomezan-draha izay hita eny amin'ireny hôpitaly ireny sy ny fanatanterahana ny championnat de sport paralympique saison 2024 izay atao rapitso ireto aloha misy dokavahatra.
Fetin'ny ray mandritry ny herinandro be izao miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Ny alatsinainy 2 jona hatramin'ny sabotsy 4 jona izao milalao fa miaraka aminay isanandro. Loka goavana no hosariana isa maraina ao amin'ny fandarana Sokola sy Koloina. Afantaranao ny fomba fandraisana anjara ary ao tsy tapaka ny pejin'ny Cool TV FM ary ny fandarana Sokola sy Koloina. Milalao dia mahazo loka goavana ho an-tady. Cool TV Cool FM, Dintown. Great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. Arabatra amin'ny saramanitra Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Andraro sy tsara lalàna. Mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isan-jato be izao amin'ny karazana entana maro mandritry ny volana jona. Io anany ianareo. Fangaza ihany. Mahazo tapakila isaky ny mahafehy ny vidin'entana 10 hetsy ariary. Ny azo eo akitelo tombo vitany. Loka mety ho azo, bon d'achat 10 hetsy ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary. Dia loge eo ihany. Fisariana ny 30 jona amin'ny 2 ora. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Isanandro. Nouveau yaourt double crème, citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement onctueux, doublement savoureux et doublement gourmand. Yaourt Socolet double crème, la crème des yaourts. Socolet, le goût du vrai. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Misava bavondray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina, eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretana mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Vaovao, Jumbo épice, misy vitamine A, zato ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko. Arabatra amin'ny saramanitra. Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Andraro sy tsara lalàna. Mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isan-jato be izao amin'ny karazana entana maro mandritry ny volana jona. Io anany ianareo. Fangaza ihany. Mahazo tapakila isaky ny mahafehy ny vidin'entana 10 hetsy ariary. Ny azo eo akitelo tombo vitany. Loka mety ho azo, bon d'achat 10 hetsy ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary.
delogeo ihany fisariana ny telopolo jona amin'ny raika amby volora Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Fetiny ray mandritra ny herinandro be izao miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Ny alatsinainy 2 jona hatramin'ny sabotsy 4 jona izao milalao fa miaraka aminay isanandro. Loka goavana no hosariana isa maraina ao amin'ny fandarana Sokolina sy Koloina. Afantaranao ny fomba fandraisana anjara ary tsy tapaka ny pejin'ny Cool TV FM ary ny fandarana Sokolina sy Koloina. Milalao dia mahazo loka goavana ho an'tady. Cool TV, Cool FM, Dintao. À croire que quelque chose dans notre mariage n'a pas du tout Connecté. Vous espériez un homme plus séduisant, mieux foutu. Non. Non. Vous rencontrez donc d'énormes problèmes sexuels. Chloé est adorable. Comment tu as pu la laisser partir? Non, elle est trop gentille, trop parfaite. Non. Vous êtes qui? Natasha Redfern. Nous devrions faire connaissance, mademoiselle Redfern. Guy, c'est ça? C'est ça. Ce mec est pile ton genre, vraiment. C'est toi mon genre, ça ne m'intéresse pas les beaux garçons. Araka ny hitantsika teo iny mariage à l'anglaise tantara-pitiavana sy mampimendray no hitantsika ny alina amin'ny 10 ora sy sasany eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoisantsika ny vaovao dia ilaina mandrakariva ny fanomezana raha eny amin'ny hôpitaly eto amintsika noho ny tsy fampin'ny banque de sang samy manana fomba anatanterahana izany ny tsirairay avy na olon-tsotra izany na fikambanana na fiangonana. Gaëtan Andriatsilava. Iverenantsika eo ihany moa ny fanadadinina eny fa ny anoisantsika ny vaovao hatrany moa dia ho tanterahana amin'ny 15 hatramin'ny 12 ny volana Jona izao ny herinandro ny lalao ho fanorina eto Antananarivo. Fanadinina avy hatrany. Ny 15 hatramin'ny 12 Jona izao no anatanterahana ny herinandro ny fanorina. Etsika izay araha ny fikambanana iray Madagasikara sy ny ivotoeran'ny kolotsaina malagasy. Toerana roa no anatanterahana izany dia ny eny amin'ny toeram-pivarotana 3,14 Ambatonakanga sy ao amin'ny IKM Antsahavola. Tanjona amin'izany ny fampahafantarana bebe kokoa ity lalao nentim-paharazana ity. Voalohany ary lazaiko teo ho fampiroboroboana ny kolotsaina maha-malagasy atsika mihitsiny. Satria io lalao fanorina io fatatsika fa tena lalao nentim-paharazana ary niaina an'ireo razambe tany aloha. Dia ny faharoa fampahafantarana sy fanapariana io lalao io manerana ny Madagasikara. Ka zay ny tanjona roa lehibe natonga anay niaraka amin'ny fikambanana iray Madagasikara mikarakara an'io herinandro ny fanorina io. Misy an'ireo artiste rola izay sady mpikambana ao anatin'ny fikambanana iray no nitrandraka ihany koa an'izay fanorina izay dia niezaka izy rola ireo hijery ny fomba fanehoana an'izany fanorina izany raha amin'ny lafiny zavakanto. Kolotsaina ilay izy fa maninona inona ny ataoko hoe historika na ny tantaran'izany kilalao izany dia ohatrany ahoana ny zavatra mety hita ao anatin'ny ao ambadika izay tantara izay. Raha ny fanazavany ny mpikarakara izay ahitana mpikaroka momba ny fanorina dia mifono hevi-dehibe sy hevi-dalina maro samihafa izay tsy voatery ny eritreretin'ny sain'ny mpilalao ity lalao nentim-paharazana ity. Maro be zany ny fahalalana miafina ao anatin'ilay fanorina, misy fahendrenao,
misy fitaizana mitaizan'ny olona io mba ho kinga saina ho malina tsara rehefa manao zavatra mahiratra tsara ny saina mahay manahy zay moa mamelona n'le ataontsika hoe ny fanano olona fa ao anatin'le fampiratiana ho hitanareo dia ahitana karazana fanorona tena mampitolagaga mihitsy satria maro ny zavatra tena atalanjona ho hitao na amin'ny endrony mahakanto azy na amin'ny endrony zavatra hoe lalina tena fonosile fanorona tena tsy ampozana mihitsy amin'ny ara-tantara sy amin'ny sampana fahalalana maro zany maro loha hita ao anatin'ny fanorona tahaka ny matematika na ny fizika na ny zavatra hafa maro. Raha ny fanazavana trano dingana iray makany amin'ny fanomezan-danja ny lalao sy ny kolontsaina malagasy ity hetsika ity eo anatrehany rivotra entin'ny fanatontoloana atrikasa varotra fampiratiana lalao famelabelaran-kevitra ireo no anisan'ny ho hita amin'izany hetsika izany izay tanterana ny 5 hatramin'ny 12 jona ao amin'ny IKM sy ny fivarotana 3.14 eny Ambatonakanga. Ao anatin'izany ihany koa nanamariana ny fisokafan'ny klioba fanorona eo anivon'ny IKM na ny ivotoeran'ny kolontsaina. Ho tanterahana ny 19 volana ho avy izao ny fankalazana ny fetin'ny mozika andian'ny 14 tanjona amin'izany moa fampivoarana sy fampiroboroboana ny kanto malagasy Yves Richard. Toy ny isan-taona ho tanterahina ny 19 volana jona ho avy izao ny fanamariana ny fetin'ny mozika andian'ny 14 hetsika tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny kolontsaina malagasy sy ny zavakanto sy ho tantsorika ireo mpanankato vao misandratra. Hiditra eo amin'ny sehatra ny matianina. Isan'ny ampiavaka ity andian'ny 14 ity arak'izany ny fisian'ny sehatra manokana ampiaonana ny mpanakanto sy ny mpamokatra. Zava-baovao be tamin'ity taona ity ihany koa dia ny fanokafana sehatra anankiray ampionana ireo tanora vao misandratra iona amin'ireo matianina amin'ny resaka famokarana mandritra ny tontolo andro io zany hoe manantena zany izay Alliance Française fa vita izay fampionana taona izay dia isy famokarana ny tanora vitsivitsy misandratra vitsivitsy ho avy hiakatra amin'ny sehatra matianina kokoa zany amin'ny sehatry ny mozika. Zava-dehibe ny fisian'ny hetsika toy izao araka ny fanazavana ho an'ity tarika nanaovana fanadihadiana ity ohatra efa ny taonany maro ny tsanganany saingy tsy nisy ny zava-bita azo tsapain-tanana noho izay tsy fisian'ny tantsorika izay. Irika goavana ahafahana izy ireo mivelatra eo amin'ny sehatra ny matianina arak'izany ny hetsika toy izao. Ho anay tarika izao efa 5 taona efa nisinay fa mbola tsy nahita hoe lalana hoe avy aty aminay manokana dia izay ny antony akanisanay amin'ity tony événement tony. Ny olana aminay mety tovy ihany daholo aloha raha mbola eto Madagasikara. Lafo ny ara-bola aloha voalohany indrindra aloha izay aloha fampetraka foana izay. Dia lafo ny sehatra koa izay tsy mbola ampy eto amintsika. Fête de la musique andrandrainay hoe anisany mba hoe mampisandratra ny zavatra mozika izay ankafizinay sy tiana zairana aman'olona. Araka ny fanazavana trany mpanakanto miisa 470 samy manana ny gadona mozikaliny no andray anjara ao anatin'ny fetin'ny mozika andian'ny 14 ity. Namarinina tamin'ny 27 volana May lasa teo ny andro maneran-tany amin'ny fahadiovana mandritry ny fahadimbolana. Lohahevitra tamin'izany moa tovovavy sy vehivavy malagasy afaka miatrika ny fahadimbolana ampitoniana. Ny Antsipiriny zay ary. Tovovavy sy vehivavy malagasy afaka miatrika ny fahadimbolana ampitoniana. Io no lohahevitra noraisina nanamariana ny andro maneran-tany ny fahadiovana mandritra ny fahadimbolana ny 27 May. Mbola maro amin'ireo tovovavy eto Madagasikara ankehitriny no iaran'ny fanilikiliana sy mametraka ity tranga voajanahary ity ho mahamenatra eny amin'ny fiarahamonina ka miteraka voka-dratsy amin'ny fampandrosoana. Ny komunina Belavabary no nampiatrano ity fankalazana nasionaly ity izay nosafidin'ny ministeran'ny rano, ny angovo ary ny akoranafo manokana noho izy manana foto-drafitrasa maro ahafahan'ireo vehivavy misitraka ny fidiovana mandritra ny fahadimbolana izay namafisin'ireo ihany koa fa tsy tokony atao resaka mahamenatra intsony. Dia mila zany iresahana, mila tsy atao amenatra ny miresaka an'izany satria zavatra voajanahary io. Ny olona rehetrarehetra zany tovovavy vao manomboka ny fahadibolana dia tokony tsy homenatra satria ny fahasalamana ny tsinjovina amin'io. Ka noho izany zany dia mba ahafahantsika rehetrarehetra na lehilahy na vehivavy andray anjara mavitrika amin'ny fanatrarana an'ireo tanjona maharitra holovay-njaka. Dia mila isika mifanome tanana, omentsika sehatra ny vehivavy, tsy
atao resaka menatra intsony zany ny fadibolana fa ho resantsika rehetrarehetra mba ahafan'ireo vehivavy misitraka n'izany fahadiovana izany izay antoky ny fahasalamana ary fantatsintsika fa ny fahasalama no voakarena. Tetikasa maro momba ny rano fotsy madio sy fidiovana no efa tafajoro eto amin'ny komina Belavabary izay arahan'ny Watered Madagasikara sy ireo mpiara-miombon'antoka maro izay nankasitrahan'ny komina ny ezaka ho fiara-mientana amin'ireo vehivavy. Ny fampizarana dia ahafahana pinga manala ny toe-sakana eo anivon'ny tokantrano ary ny firasana zany any an-tsekoly na any amin'ny tokom-pahasalamana dia tena manampy be an'ireo atao hoe zaza vao misontrotra mba ahaya ny atao hoe fadibolana dia tsy ho saka tsy ho menatra eo anatin'ny fiarahamonina izy ary tsisy ankipikian'azy ireny intsony ny fiarahamonina. Matoa zao tanteraka dia misy ny atao hoe tantsoroka sy ny fanampiana ary indrindra fa ny atao hoe fanamorana ny fidiran'ireo mpamatsy vola sy ny tantsoroka avy any ivelany manampy atsika eto Madagasikara. Afaka atao ny miaina ampitoniana miatrika ny fadimbolana no an'ny tovovavy hoy ireo fikamarana mpitaiza vehivavy. Afaka miatrika fitoniana amin'ny fadimbolana ny ankizivavy satria izy na ao anatin'ny fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano ny fivaran'ny vatany sy ny mety ho atongavana izay fadimbolana izay. Mbola kely izany dia fampahafantarana anazy hoe tsy maintsy tonga aminazy izay zavatra izay dia rehefa tonga izay fotoana izay dia tsy ho tampoka aminazy ilay izy fa tonga dia efa fantany meloa hoe tonga fadimbolana. Hetsika maro no nanamarian'izao andro ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana teto Belavabary izao izay ny alohavan'ny diabe namakivaky ny tanàna ary nisy ihany koa ny fifampizarana traikefa sy fanentanana maro mahakasika ny lohahevitra. Vaovao ara-panatanjahantena ho tanterahana Rapitso sabotsy ny andro fahatelon'ny championnat de sport paralympique saison 2018 anatin'ny faritra Analamanga. Hetsika ara-panatanjahantena maro no hita eny amin'ny gymnase Couverny Mahamasina. Henri Florian. Ho tanterahana Rapitso ny andro fahatelo eo amin'ny championnat de sport paralympique na ny fanatanjahantena ho an'ny olona manana fahasembanana ato amin'ny faritra Analamanga. Etsy amin'ny gymnase Couverny Mahamasina no anantentarana ny hetsika rehetra ny andro ny Rapitso ity izay nomena ny lohahevitra hoe toanao koa tia fanatanjahantena sy fialamboly. Ekipa manodidina ny 13 eo no andray anjara amin'ity Rapitso ity izay ahitana fifaninanana maro. Rapitso zany zay anao ny compétition momba ny basket ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina sy ny basket ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-pahenona. Dia misy ny atao hoe tennis de table koa ho an'ny manana fahasembanana ara-batana. Dia misy koa tennis lawn tennis ho an'ny olona manana fahasembanana ara-batana koa io fa amin'ny fauteuil. Dia misy ny atao hoe boccia. Ny boccia zany ho an'ny ankizy manana fahasahiranana ara-pietsehana angambany raha azo atao na ataontsika hoe déficience motrice amin'ny teny frantsay. Dia reo zany nanaovana no atao Rapitso fa ny efa vita moa zany dia efa ny résultat efa azo dia reo zany mbola anolorana ny médaille sy ny trophée Rapitso. Misy ihany koa ny fizarana fauteuil izay hoentin'ireo vehivavy manao basketball Rapitso fiara-miasa izay avy amin'ny ICRM Move Ability. Ina ihany koa fa no ny fiara-miasa amin'ny miaraka amin'ny ICRC Move Ability dia Rapitso koa ao amin'ny fotoana io no anaovana ny fanohana amin'ny fomba ofisialy ny fauteuil roulant 12 izay natokana ho an'ny fanatanjahantena basket. Io moa zany dia natolotra ho ampiasain'ny vehivavy mpanao basket ao amin'ny ligue. Mbola manantitra ny fanentanana izay natao teo amin'ny Besinimaro tany vahoaka Antananarivo ho tonga amentrano satria zavatra debe ho anay manana fahasembanana ny fampaherezana anay sy ny fanotronana anay amin'ny
fanatanjahantena izay ataonay. raha mpiso araka izany ny fotoana esa amin'ny gymnase couvert ny mahamasina etsika ara-panatanjahantena ifampitaona ireo olona manana ny fahasembanana ao anatin'ny 3e journée du championnat des sports paralympiques atao anatin'ny faritra Analamanga. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manomboka androany any Québec ny fionana antapon'ireo firenena 7 matanjaka indrindra maneran-tany na ny sommet du G7 nanambara ampahibe maso Frantsa sy Canada fa tsy anaiko lembenan'ny firenena Amerikana fanadina. Fizarana ireo arena voajanahary, fampiarana ny lalàna na ihany koa fiarovana ireo arena an-dranomasina ampahany amin'ireo fitakiana manoloana ny fanombohan'ny sommet du G7 any Québec ity. Ho an'ireo mponina, tsy tokony ho tanterahana any an-toerana ity fionana an-tampony ity ary andaniana vola be loatra. Raha ny fanazavana ireo mpanao fihetsiketsehana, vita tao anatin'ny birao ny fionana tahaka izao ary tokony ireo olana tena miantraikany amin'ny vahoaka no resahan'izy ireo. Raha ny fanazavan'izy ireo hatrany, sakanina ireo vahoaka no ny heviny sady ampiororoana ahafahana manakana izay fanehoan-kevitra izay. Raha ny fantatra, itoy mandritra ny 2 andro izay ahetsika ny Québec izay entina manohitra ny sommet du G7 izay tsy ilaina intsony raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. 700 kilometatra miala ny tanàna misy ny fihetsiketsehana no misiny ny fionana ny tampon'ny G7. Manomboka androany any Québec izay fionana tampon'ireo firenena 7 matanjaka indrindra maneran-tany izay. Manomboka ao anatin'ny tsy fifankazahoana maro lafy ihany koa eo amin'ireo firenena. Frantsa sy Canada moa izay nanambara ampabe maso fa tsy anaiko lembena ny firenena Amerikana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soafa tsara daholo tompoko. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit au finaritra ny tontolo andronao. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.